Zava-dehibe ny azotsika an'izao sidina zao satria fatatsika fa ny compagnie Emirates dia anisan'ny compagnie lehibe eran'izao tontolo izao. Ao ny misy firenena 700 no andehanany sidina Emirates. Tena velim-panantenana sy velim-bolo sika ao amin'ny tourisme satria ity sidina ity dia anisany anankiray atratrarantsika ny tanjony filoham-pirenena amin'ny politika générale ny fanjakana mametraka ny sehatry ny fizahantany sy ny asa tanana ho atao ho ady amin'ny fahantrana sy ampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara. Ao anatiny manao an'izay asa zay sy ny ministerany fitaterana sy ny toetrandro mitady ny ananatsika compagnie ao anatiny any efa compagnie miasa eto Madagasikara. Ohatra hoe manao ny sidina avy any Anosy-Be, mandeha Diego, mandeha Antala, mandeha any Maroantsetra. Eo ampanaovana an'izay asa zay izahay zao mila manampy tranombahiny eo amin'ny 20 000 chambre zany tsika. Ezana moa zany mba ho tranombahiny avolenta na ny atao hoe haut de gamme no tadiavina ary eto dia miantso ny mpampiasa vola tsika na mpampiasa vola malagasy na mpampiasa vola avy any ivelany satria ilaitsika zany no ametraka hôtel amin'ny fenitra iraisam-pirenena ho tonga eto Madagasikara satria fatatsika ny mpanjifa amin'ny Emirates dia olona manan-katao ary eto zany dia tena hoe iroborobo ny fizahantany mba hanampy ny tokantrano malagasy isitrahantsika an'izany mpizahantany vahiny eto Madagasikara izany. Angamba tsy dia concurrent ny atsotsika anazy fa hoe mila manampy satria ny fiaramanidina tadiavina zany tsy fiaramanidina lehibe fa ohatra hoe le fiaramanidina kely lasaky ny 20 isa zany ny seza zany hoe moins de 20 places zany ohatra ny le twin hôtel reny zany no tadiavina mba atonga an'le compagnie koa tsy matiantoka fa i Madagascar Airlines dia miezaka foana koa manampy ny fiaramanidina mba vitany mitondra ny reto mpizahantany reto any amin'ny province hoe ezana zany isy connexion latsaky ny oraray sy sasany ahafahany ty roplanina ty mitondra mpizahantany any amin'ny province. Io koa zany mbola ataonay tanjona koa ao amin'ny ministerany fizahantany sy ny asa tanana ny ahazoany Nosy-Be koa zany tsidina avy any Dubai makao Nosy-Be. Zay mahatonga atsika hoe mitady fiaramanidina kely mba ahafahany faritra hafa koa misitraka an'izao fahatongavany mpizahantany zay hoentiny fitaterana anabakabaka Emirates. Anatiny tombanezaky ny ministerany tourisme sy fizahantany koa ny anome fanofanana ny tanora malagasy na eo amin'ny sehatry ny fizahantany zany sy ny asa tanana. Betsaka zany ny fiofanana zay ohatra hoe iarahantsika amin'ny FMFP miaraka amin'ny école hôtelière Vatel ny NTH sy aprosina koa ny any amin'ny province rehetra anangana centre fianarana métier de base. Apiroboroboana koa ny resaka asa tanana malagasy ary arahana mpampiofana koa izany satria ny asa tanana malagasy koa dia afaka koa anohanana ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara. Tsara dia tsara ry kanto ny asa tanana malagasy fa mila ampiana tosika. Zay eto amin'ny ministera zao dia efa miezaka hitondra an'ireo mpanao asa tanana malagasy matianina hoentina apranty any amin'ny firenena maro zay atomboka any Dubai any Inde sy ny firenena maro na any amin'ny États-Unis d'Amérique sy Canada efa ao anatin'ny ezaka ataona eo amin'ny ministerany fizahantany sy ny asa tanana izany.